misy hevitra lehibe zany hoe filoham-pirenena ianao a ex présidentiel ianao a no andeha hiverina ianao any anatina resaka politika aty amin'ny be tanàna tsy politika lozika nipetrehana Andriamatoa Marc Ravalomanana no be tanàna fa politika anaovana valifaty ka tsy azo ekena zany eo niveau tantara-pirenena izy efa filoham-pirenena dia hidina ambany amin'ny hanao iza ny tenenao fa ambany nomera mpanohana fitondrana zany le izy hoe hoady landra io dia ho zay hoe tsy marina zany raha za manokana mihitsy zao ve no mahazo ny firenetsika zao ve no mahazo ny Antananarivo raha Antananarivo ny resahana tsy ny falarenana azy amin'ny lafiny ara-ekônomika ara-tsosialy fiarahamonina ve no mamay voalohany. Efa tafahoatra loatra ny fivoizana ady politika ataon'ireo pombany Andry Rajoelina manoloana ny firotsako fidiana Andriamatoa filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Nivoaka tamin'ny fanginany Andriamatoa Rivo Rakotovao manoloana ity fivoizana ady politika ataon'ny pombany filoha Andry Rajoelina ity. Tsy misy an'izany valifaty politika zany hoy Rivo Rakotovao. Diso ny filazana fa hanao valifaty politika no antony firotsako fidiana Andriamatoa filoha teo aloha Marc Ravalomanana ho ben'ny tanàna Antananarivo. Diso zany hoy Rivo Rakotovao. Diso ihany koa ny filazana fa hiverina indray ny taona 2024. Hiverina indray ny faty olona sanatr'izany hoy Rivo Rakotovao. Efa ampy kosa ny fijaliana sy fahantranana teraky ny fanonganam-panjakana tamin'ny 2024 ka tsy tokony ampiana intsony. Ny SVM sy ny firaisankina manokana dia tsy makasitraka ny fanaovana politika maloto, mivoy resaka ady politika sy valifaty politika. Oka zava fa programa anasa anarenana ny tanàna Antananarivo sy anitsiana ny fitondrana tsy mety no ananan'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana fa tsy resaka valifaty politika akory. Anasovahoaka sy anatsara ny tanàna Antananarivo no antony firotsako fidiana ho ben'ny tanàna Antananarivo. Anjaranay, anjaran'ny Ravalomanana no mandrisy lahatra ny olona fa tsy zany akory, tsy zay fotsiny akory a, tsy ady la politika na sanatr'izany hoe valifaty politika no ilatsahan'ny Ravalomanana eto Antananarivo. Zay zany tokony halamina andresen-dahatry ny olona fa taritiny reto mpanohana fitondrana zany le izy hoe hoady landra io dia ho zay hoe tsy marina zany raha za manokana mihitsy zao ve no mahazo ny firenetsika zao ve no mahazo ny Antananarivo raha Antananarivo ny resahana tsy ny falarenana azy amin'ny lafiny ara-ekônomika ara-tsosialy fiarahamonina ve no mamay voalohany fa lay hevitra lobe oeton'ny sasany ataoko manapotika firenena misy dia hoe io ary fa tonga ny atao sehitry ny ady la politika ifanapotika eto ifamono sanatr'izany eto ireo mpanao politika ireo hoe hiverina indray ve zany 2009 hiverina indray ve zany 2007 ozy hoe dia metrika zany mbola zaka amin'ny firenetsika ve zany mahinona zany mivoizin'ny mpanao politika sasany. Ny any pasteur Edouard Tsarahame dia mazavany azy. Tonga dia hita mibaribary fa mpanao ratsy ny pombany Andry Rajoelina. Tonga dia fanonganam-panjakana avy hatrany no antsain'izy ireo raha vao naheno fanambarana nataon'ny Marc Ravalomanana ho ben'ny tanàna Antananarivo. Ny tena zava-misy anefa tsy mieritreritra an'izany akory Andriamatoa Marc Ravalomanana fa izy ireo no manana saina maloto, manana saina feno valifaty. Ny any Marc Ravalomanana ho izy tsy misy afa-tsy ny anasoa sy anatsara ary anarina ny tanàna Antananarivo dia manao zay fomba rehetra alany azy mandresy lahatra ny vahoaka no ataony. Izy efa filoham-pirenena dia hidina ambany amin'ny hanao iza ny tenenao fa ambany nomera hagaga koa ary raha zany koa ka marina fa hoe ianareo mahita azy fa hoe izy efa filohan'ny repoblika ore olona nareo ihany io nanalany garde du corps ama président de république azy ko tsy fa matoa isoronareo amin'ny voninahiny dia tsy manamboninahitra zany. Fanampin'izay tsy marina hoy pasteur Edouard Tsarahame ny filazana fa ambany ny toerany ben'ny tanàna. Iza mahasamby laza fa ambany ny toerany ben'ny tanàna. Tsy afaka milaza isika fa ambany ny toerany ben'ny tanàna satria io toerana io dia toy ny toerana rehetra ihany. Tsy ny olona rehetra no afaka hipetraka amin'izany toerany ben'ny tanàna zany fa indrindra fa misahana ny Antananarivo renivohitra. Ny zavatra tsikatratra ho izy ny koropaka daholo ny pomban'ny filoha Andry Rajoelina raha vao naheno fa hirotsako fidiana ho ben'ny tanàna i Andriamatoa Marc Ravalomanana. Midika zany fa toerana manandanja sy manana maizy azy ny toerany ben'ny tanàna. Raha ny RMDM manokana dia manohana 100 isan-jatony ary tsy misy fepetra any firotsako fidian'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana filoha teo aloha. Inona moana fa inona ny azony atao
manavitra firenena izy ilatsaka be ny tanàna izy koropaknareo ary tadidinareo izy fa filopirenena izy avereno aminy aloha ny zoany amafoloan'ny république azy raha marina ho azy zany teninareo zany raha mitombona zany teninareo zany hoe omenareo azy tokoa ny voninahitra omeo azy raha ngany voninahitra satria izay ny mahafoloan'ny république azy ka mba hialana tsiny le tompoko hialana fondro ho any RMD manokana dia miteny izay hoe io no candidat tohananay. Ity sefim-pokotany mpilelaka an'andry Rajoelina ity no anisan'ny miziriziry fa hanao valifaty politika no antony firotsako fidina Andriamatoa filoha teo aloha Marc Ravalomanana ho ben'ny tanàn'Antananarivo. Tsy politika lojika no ketrehan'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana fa mitetika fanonganam-panjakana hoy izy. Ity toerana ity anaovana base politika fotsiny dia amotika ny fiainan'olona ary indrindra fa amotika ny fiainan'ny Antananarivo manontolo. Sady raha teo izy tsy mety mihitsy ny firotsako fidiny Marc Ravalomanana satria tsy pomba fitondrana izy, izany hoe tsy afaka miara-miasa amin'ny fitondram-panjakana izy nefa tsy maintsy mila famatsim-bola avy amin'ny fitondram-panjakana ny ben'ny tanàna. Araka izany dia mety hiteraka korontana sy savorovoro ny firotsako fidiny Marc Ravalomanana indrindra fa rehefa tafapetraka eo amin'ny toerana amin'ny mahaben'ny tanàn'Antananarivo azy izy. Araka izany tsy azo ekena ny firotsako fidiny Marc Ravalomanana hoy ity sefim-pokotany anosy zato ity Jean Irina Rafanomezantsoa. Filatsahana ben'ny tanàna n'Andriamatoa Marc Ravalomanana mahitsy amin'ny laza eto dia hoe lasa eritreretina ho anaovana base politika na fahatra politika zany ny eo anivon'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra zay mety zay anomotika fiainan'olona be dia be. Misy hevitra lehibe zany hoe filoham-pirenena ianao ex-présidentielle ianao no andeha hiverina ianao any anatina resaka politika ty amin'ny ben'ny tanàna zay fantatritsika hoe tsy afaka aleo tena mihitsy zany tanàna n'Antananarivo zany fa tsy maintsy miankina amin'ny fitondrana foibe zany hitantsika foana hoe subvention be dia be ireo zavatra endraketiny tsy commune ambanivolo fa commune tena mila stratégie ka raha opitehantsika amin'izany le tanàna n'Antananarivo dia anjarantsika vahoaka no misaina fa za dia miteny hoe tsy lozika tsy politika lozika ny ipetrehana Andriamatoa Marc Ravalomanana no ben'ny tanàna fa politika anaovana valifaty ka tsy azo ekena zany eo anivon'ny tantaram-pirenena ary tsy politika lozika ny ipetrehana Andriamatoa Marc Ravalomanana no ben'ny tanàna fa politika anaovana valifaty ka tsy azo ekena zany eo anivon'ny tantaram-pirenena ary tenako dia mpitolona za ho an'ireo olona tsy nitolona matahotra an'Andriamatoa Marc Ravalomanana fa raha ho anahy manokana nitolona zay team mafana foa tamin'ny 2000 nanangana zany tika rivo zany zay nitoy tao anatin'ny team anisan'ny niatrika an'izany grève roa arivo zany fa anisan'ny nandrodana koa zany fitondrana zany tamin'ny fito arivo satria problème mipetraka dia natao fitaovana foana ny vahoaka atreto zany dia zao zavatra teneniko hoe alohantsika mitodika any amin'ny sosialim-bahoaka fa eto tsy misy matahotra zany raha za aloha zany tsisy atahorako mihitsy zany hoe Andriamatoa Marc Ravalomanana zany efa nitondra vadiny efa hitondra izy dia miala dia miditra mangato an'izany politika eto Madagasikara. Ho antsika izay nanaraka ity vaovao firotsako fidiny Marc Ravalomanana ity dia hita miariary fa miorongoro ny pomba ny filoha Andry Rajoelina ankehitriny ka noho izay zavatra izay azo antoka fa mitady izay fomba rehetra aminganana azy izy ireo ankehitriny. Tsy mitombona kosa hoy Jean-Jacques Ratsetson raha ohatra ka resaka hetra indray no entina anakanana azy amin'ny firotsako fidina ho ben'ny tanàn'Antananarivo satria izy efa nilatsaka filoham-pirenena ary efa noekeny HCC ny filatsako fidiny. Kajikajy politika araka izany no ambadika ny fanamariana nataony DGI mikasika ny fandoavan-ketra ho an'ireo mpilatsako fidina ho ben'ny tanàn'Antananarivo hoy Jean-Jacques Rabenirina manoloana ny firotsako fidiny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Io dia resaka kajy politika resaka tsy mazava raha ka ny Marc Ravalomanana raha afaka nilatsaka filoham-pirenena izy tokony afaka milatsaka ben'ny tanàna tsy tokony io resaka hetra io no masakana azy fa raha vao io no masakana azy tika zany resaka politika io fa tokony efa tamin'ny amin'ny présidentielle izy tokony efa nisakanana fa maninona vao tsy ampy herin-taona aoriana dia tsy afaka indray izy tsy herin-taona aoriana koa reny zany raha zao izy mihitsy tsy afaka hilatsaka nefa izy tamin'ny fifidianana novambra izy afaka nilatsaka dia resaka kajy politika indray zany dia zay le mahatonga ny eto Madagasikara io kajikajy politika io tsy mandeha io tsy io mihitsy tsy mahavita mahavaha olana eto Madagasikara. Efa naratsika teto ny fanehoan-kevitra maro samihafa mahakasika ny firotsako fidiny Marc Ravalomanana. Ao ny milaza fa kajikajy politika miendrika valifaty no ambadiky ny firotsako fidiny ben'ny tanàna.
ao kosa ny milaza fa tena anasony tanindrazana anasony vahoakany Tananarivo ary anarina ny tanàna Tananarivo no antony firotsako fidina Andriamatofilo Marc Ravalomanana ndao averitsika jerena kely izany rehetra zany. Ity fanehoan-kevitry Rina Rakotomanga ity dia mandiso tanteraka ny fanehoan-kevitry Lalatina Rakotondrazafy izay mivohy fa valifaty politika no ambadiky ny firotsako fidiny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ho ben'ny tanàna Tananarivo. Efa niova ny tantara hoy Rina Rakotomanga, efa tsy misy tsony ny fifandrafiana eo amin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy filoha Andry Rajoelina. Nanamarika izy fa tsy tokony ampitoviana ny fomba fijery ankehitriny sy ny taloha satria hafa ny taloha, hafa ny ankehitriny. Tsy misy intsony ny resaka valifaty politika zany fa fanarenana ny tanàna Tananarivo no imasoan'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana amin'izao firotsako fidiny izao ary tahaka izany ihany koa i Rina Rakotomanga amin'izao firotsako fidiny ho ben'ny tanàna izao. Samy mametraka planina ikendrena ny fampandrosoana ny tanàna Tananarivo izy roa. Raha lazaina fomba hafa hoy izy tsy fahavalo i Andriamatoa Marc Ravalomanana fa mpifaninana ary tahaka izany ihany koa no andresan'ny Marc Ravalomanana ny Andry Rajoelina na ireo mpanaradia azy. Tsy fahavalo ny mpanaradiana Andry Rajoelina fa mpifaninana ara-politika. Rina Rakotomanga moa naneho ny hafaliana izy manoloana ny fanetrentena izay nataon'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ny rotsako fidina ho ben'ny tanàna satria anisan'ny fanirian'ny Rina Rakotomanga hatry ny ela ny hifaninana amin'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana ary tanteraka izy ankehitriny. Mpifaninana no iantsona azy fa tsy fahavalo akory. Tsy fanehoan-kevitry Lalatina Rakotondrazafy ihany no toerin'ny Rina Rakotomanga fa fanehoan-kevitry Soaly Mosa ary ny lahatsoratra izay navoaka ny gazety L'Express de Madagascar. Izay samy mivohy fa valifaty politika no antony firotsako fidiny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ho ben'ny tanàna Tananarivo. Tsy mitovy intsony ny fomba hitondrantsika an'ilay izy tsy fahavalo fa mpifaninana aloha zany faly fa nirotsaka izy tena faly ary mino fa fotoana zao ny misy ny teny amiko hoe vavimatoa Tananarivo vavimatoa ao anaty fianakaviana mino fa vavimatoa Tananarivo ihany koa amin'izay tondra ny tena fanarenana marina ary za faly satria nirotsaka indray ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana faly satria zao tiako aseho aminazy ny hoe fotoana angambo zao ataontsika hoe hofanilo miampita amin'izay ny fitantanana sy fanarenana na Tananarivo fa tsy ho atao bodongerina sy ho atao sehatry ny adila politika foana ny eto ka hoe andeha andrefy sy fandrefy foana amin'ny mpitantana foibe ny mpitantana ny tanàna Tananarivo amiko andaontsika iara-iasa ary raha raha sitraky ny mpifidy misy 672,500 atao anatin'ny tanàna Tananarivo ny aben'ny tanàna dia omeko ny anjara toerany manokana ireo ben'ny tanàna rehetra izay efa nitantana tato anatin'ny tanàna Tananarivo. Ndao jerentsika ohatrina ahoana ny fanehoan-kevitry Lalatina Rakotondrazafy manoloana ny firotsako fidiny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ho ben'ny tanàna. Ho antsika izay manaraka ny page Facebook iny dia mahita tsara fa miombo-kevitra tanteraka amin'ny gazety navoaka ny L'Express de Madagascar izay nosoratan'ny Julio André Mitondra. Hitantsika eo ambony eo ny lohateny gazety izay mitondra lohateny hoe Marc Ravalomanana : la candidature de la vengeance. Ary nozarain'ny Lalatina Rakotondrazafy tao amin'ny page Facebook ny zany. Toy izao ny fanehoan-keviny raha dika amin'ny fomba malalaka. Hoy izy hoe tena miombo-kevitra amin'ny ity andian-dantsoratra navoaka ny gazety L'Express de Madagascar ty aho hoy izy. Hita taratra fa tandindoza ny tanàna Tananarivo renivohitra hoy Lalatina Rakotondrazafy amin'izao firotsako fidiny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ho ben'ny tanàna n'ity tanàna ny renivohitra Madagasikara ity. Satria ny antony dia zao hita mazava fa valifaty politika no antony firotsako fidiny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ho ben'ny tanàna hoy Lalatina Rakotondrazafy ary nanamafy an'izany ihany koa ity gazety nosoratan'ny Julio André Mitondra ity tao amin'ny L'Express de Madagascar. Zany hoe tsy misy fikasana ampandrosan'ny tanàna Tananarivo no antony firotsako fidiny filoha teo aloha Marc Ravalomanana fa valifaty politika hatrany no hita miariary raha jerena avy aty ivelany. Na dia zany nanamarika Lalatina Rakotondrazafy fa tsy hoe ilatsaka ho fidina ho ben'ny tanàna izy mahatonga azy manakena na manao analyse zao firotsako fidiny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ity fa ny azy dia fanehoan-kevitra fotsiny sy fanaovana analyse tsotsotra makasika ny toedrara politika. Na anehoneviny manokana i Soaly Mosa
izay mpanaradian'ny filoha Andrajoelina no sady misahana andraikitra ao amin'ny fiadidian'ny Républicaine Madagasikara. Mampametra-panontaniana ihany ny toejava-misy ankehitriny no sady mampanahy hoy Soalia Moussa. Sao dia te hamerina ny sary niseho tamin'ny fito sy roa arivo ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. I Andrajoelina teo amin'ny toeran'ny ben'ny tanàna, filoha teo aloha Marc Ravalomanana teo amin'ny toeran'ny filoham-pirenena, ary Andrajoelina no nanongana azy teo amin'ny toerana mahafiloham-pirenena azy. Somary tantaratra vety ivelany ihany fa miendrika valifaty politika izao firotsako fidiny filoha teo aloha Marc Ravalomanana izao ho ben'ny tanàna Antananarivo. Nefa raha jerena amin'ny fotsy miangatra dia tsy mila an'izany intsony ny firenentsika amin'izao feno fahantrana sy fijaliana iainan'ny vahoaka malagasy izao. Hoy Soalia Moussa raha niresaka tamin'ny mpanao gazety izy. Raha mijery fotsiny inge ianao zany hoe zay ve zany no tiana hatongavana hoe satria schéma efa niseho 2007 ve no tiana apody. Ny filoha Marc Ravalomanana no président tamin'izany dia nilatsaka ho fidiana ben'ny tanàna ny président Andrajoelina. Dia zay ve zany no tiana averina ny avadika fotsiny zany izy hoe satria ianao indray zany zao président Andrajoelina ny président dia ndao ary fa za indray zany zao ilatsaka maire. Mialatsiny fa ohatrany lasa simpliste ohatr'izay fotsiny ve zany no dia ohatrany hoe andehanao an'izay valifaty zay ve zany tena antony fanontaniana ihany no apetraka. Mila an'izany ve ty firenena ty amin'izao zava-misy iainantsika zao, amin'izao situation iainan'ny firenena, iainan'izao tontolo zao, mbola mila zavatra ohatr' zany ve? Anjaran'ny vahoaka no mijery fotoana mbola anaovana schéma ohatr' zany ve zao contexte iainantsika zao. Ny voaka tamin'ny fahanginany Randrenirinina Ignace tsy tokony ho raisina amin'ny lafy ratsy ny firotsako fidin'Andriamatoa Marc Ravalomanana ho ben'ny tanàna Antananarivo izy. Hita taratra fa manana erdika ampandroso ny tanàna Antananarivo i Andriamatoa filoha teo aloha Marc Ravalomanana ary efa navita be tamin'ity tanànan'ny renivohitry Madagasikara ity izy ka mbola mitady sy mikatsaka amin'ny fomba rehetra anarenana ny hasin'ny tanàna Antananarivo sy amerina ny fampandrosoana tena izy. Fietreny tsika mametraka an'izay ho fiaina hoe mietro ny voninahiny fa izy kosa mieritreritra hoe mahatsiaro fa te hampandroso any amin'ny commune zay everina municipal zay everina fa afahany iangana zany amin'ny tontolo politika vaovao indray. Izay fijerevako azy ka tsy tena atao mahagaga zay satria mahatsiaro izy zany fa hoe mila azy ny Antananarivo amin'ny fifidianana ho avy io dia ohitatsika eo hoe angaredona ohatry ny ahoana zany ny faninana eto izy efa nanapaka zany fa hoe andray anjara miezaka izy zany mampiantso zao mamondrona hery napetsony daholo reo everina fa parti politika lehibehibe reo ampandany azy zany eto Antananarivo dia efa nisy resaka ny fanaovana ihany koa mikasika an'izay amin'ny tetika rehetra zany. Ny voaka tamin'ny fahanginany Nèvre Oldine manoloana ny fanindraindrany ireo pomba ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana hoe malalaka ny lalana voafidy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Na tena na tsy tena hoy Nèvre Oldine dia tsy maintsy ho TGV sy Tima ihany no eto ary tsy maintsy io antoko roa andrarezina io no ifanenana eto Antananarivo. Tsy misy an'izany resaka hoe tsy maintsy lany ny anay, tsy maintsy lany ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana, tsy maintsy mandalo eo ampelantanan'ny vahoaka daholo ny sedra latsabato rehetra. Nanamarika i Nèvre Oldine fa mahafaly azy ny firotsako fidiny filoha teo aloha Marc Ravalomanana satria ahafahan'ny vahoaka malagasy misafidy hoe iverina mijadona zay nataony tany amin'ny taona 2 3 4 ka hatramin'ny 7 sa isafidy fahafahana zay nanomboka tamin'ny 7 makaty ka ho an'ny vahoaka tsirairay izany safidy zany. Ny antoko TGV dia efa vonona foana ary eto mba tiana zava ihany hoe na tiatsika na tsy tiatsika aloha dia mifampitady eto isaky misy fividanana dia TGV sy Tima ihany. Mbola veko ihany koa ity politika ty tsy vitan'ny vavabety pikabary amin'ny teny aminareo mbola ho ihany ny eto
dia na TGV na team no mifampitady eto almpividianana tamin'ny filoham-pirenenany tsy tokony isy team lany député teto sonareo dia mety mivaovy io miankina an'le olona satria ka fa député ny jere vidiana dia le olona mihitsy ny anao zao tsoko aminareo nisy fikambanana atao amin'ny igmara zao tsy nanoana tamin'ny fividianana député nisy apahany tamin'ny TGV zao tsy nanoana fa nanoana ny filoham-pirenena ary nisy koa nanoana fa tsy nanoana filoham-pirenena dia ho avy fividianana be ny tanàna dia raha za manokana ny tanenareo dia mety amiko mihitsy ohatran'ny filomakako namalan'izay resaka fivoizana ny Marc Ravalomanana tsy maintsy olany be ny tanàna izay ihany koa i Rina Rakotomanga raha izy manokana aloha dia tsy matahotra ny Ravalomanana ho lasa mpifaninana amin'ny fifidianana be ny tanàna ho atao amin'ny 12 Desambra 2024 avy zao satria mahatoky tanteraka ny mpifidy avy eto andrenivohitra izy sady raha teo izy efa vonona anova tantara hoe tanàna Antananarivo maloto eran-tany ho lasa tanàna madio eran-tany sady mateonina tsy vitan'izay ihany fa hoe soriny Rina Rakotomanga ho anatin'ny listra firenena tena maloto indrindra aty Afrika i Madagasikara indrindra fa tanàna Antananarivo renivohitra zay sy ny filohandry rajoelany tsy miady ary tsy niady tsy ary za tsy mieritreritra niady amin'ny mihitsy fa rehefa tonga fotsiny ny fotoana mahatsiaro ny tena hoe efa mba fotoana zao ny andehanako rehetra satria efa nanampy azy teo foana hatramin'izay ary zay moa mpinamana foana dia hatramin'izay mba fotoana zao ny andehanako rery amin'izao fotoana zao ahafahako ihany koa misedra rery ny lalàna politika ny filohandry rajoelany raha tadidina avao ny parcours politique tsy nanana vocation politique izy tamin'ny taona 7 izy nandeha rery nisedra n'izany Andriamatoa Marc Ravalomanana zany tato anatin'ny tanàna Antananarivo satria tao anatin'ny fitondrana Marc Ravalomanana izy norotsaka be ny tanàna Antananarivo dia amiko mba fotoana koa zao mba misedra irery misy manampy anahy moa nefa ny fitondram-panjakana Rabasoa Rabatsara tsy manampy anahy moa zareo tsy maninona izay le tiako apetraka foana zany hoe ny filohandry rajoelany tonga teo amin'ny fitondrana amin'izao fotoana zao nisy antanatohatra ny lalovany zako mba mety ny aversa indray hoe efa nandalo ny tany amin'ny fiadinan'ny repoblika rehetrarehetra tany anatin'ny pouvoir rehetrarehetra tany fiadina prime ministre fiadinan'ny repoblika ministère zay vao miverina aty amin'ny mairie efa manana expérience be da be ako zany fa anisedra fifidiana zao zany zahako Rina Rakotomanga vao irotsaka ho fidiana fa zahako nitendrena foana hatramin'izay Ito-pamarana dia zao hita taratra amin'izao firotsako fidiny filoha teo aloha Marc Ravalomanana izao ny fankahalana sy ny fananana saina maloto zay ataon'ireo mpomba ny fitondrana ny ao an-tsain'izy ireo tsy misy afa-tsy ny hoe fanonganam-panjakana tsy misy afa-tsy ny hoe anao valifaty politika i Andriamatoa Marc Ravalomanana nefa tsy izay akory ny antony ny firotsako fidiny ho be ny tanàna Antananarivo efa mazava ny teny izay nataony tamin'ny fanambarana iny hoe anarina ny tanàna Antananarivo anadio ny tanàna Antananarivo ary amerina ny asina Antananarivo indray arak'izany ho arantsika miandalan'io ny mety ho toy ity toedra raha ity ary izay koa mamarina ny videontsika androany aza dino misabone sy manisy izay amin'ny videontsika amanaraka indray